Mahakasika ny tontolo iainana raha nitahy tamin'ny taona 90 dia nitombo ireo velaran-tany misy ala teto amin'ny firenena iaran'ny fandripahanala nanomboka tamin'ny taona 2000 iny ka hatramin'izao araka ny fanadihadiana natao. Ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo hazo na ny hazo tsotra izany na ny hazo sarobidy no isan'ny mahatonga izany ka nairan'ny fikambanana ONG Ranoala ny sain'ny tompony andraikitra. Ravak'Andriamanala nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Mamy Rasamuely. Ny fanadihadiana nataony nahafantarana fa ny 9 isanjato monja ny atialan'i Madagasikara no ansisa mbola misy tamingana amin'izao fotoan'izao. Mahery ny 20 isanjato ny velaran-tany Madagasikara araka izany dia efa ahitana fahasamban'ny ala izay miseho vokatry ny etraketraky ny olombelona. Ny malagasy izay marihana fa ny 20 isanjato ny amin'izao fotoan'izao dia mbola mampiasa ny arina ao an-tokantrano fa eo ihany koa ny fampiasana ireo fanaka samihafa vita amin'ny hazo. Manampy trotraka ireo ny fitrandrahana ireo hazo antsokosoko indrindra fa ireo hazo sarobidy toy ny andramena, ny bois d'ébène. Isan'ny lasibatra mafy amin'izany moa ny any amin'ny tapany avaratra Tsinanana sy ilana Tsinanana nosy iny araka nambarany teo anivon'ny ONG Ranoala izay miasa ny amin'ny faritra Sava iny ka nanairany ity fikambanany ity ny sain'ny fanjakana Mahefa. Bois de rose anisan'ny manosika le olona zany hitambany vohitra manapatapaka fahatany an'ilay kakazo. Fa ny tananay ireny ny mpanondrana bois de rose reny sy ny fanjakana ifandraraha haingana afahana manao karazana inona filazana azy ity fomba fiasa vaovao indesina iarovana voalohany indrindra zany tadiavana solution amin'ilay fanondranana mba tsy ho lasa ataoko hoe abaranana le izy. Isan'ny sosikevitra tolo ity fikambanana piaro ny tontolo iainana ity ny famolavolana sy fampiarana politika momba ny fambolekazo mba hitsonjovana ny taranaka ny aoriana. Izany anefa dia mitaky ny fampiofanana ireo vondron'olona fotony mba ahamokatra zanakazo amin'ireo karazana hazo samihafa ka olona 3 hatreto nefa miara-miasa amin'ny fikambanana ao amin'ny faritra Sava. Tamin'ny taondasa zanakazo sarobidy miisa 5 alina fototra nefa novolena ary kasaina ampiakarana 10 alina sy 2 hetsy fototra izany amin'ity taona ity.